Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray ny tenako ry havako malala. Nahatratra izao Pasika 2024 izao. Dia teny hafatra kely antsika ny tompo androany. Fony izy vao nitsangana tamin'ny maty. Izay manko ny atao hoe Pasika, fandresena, dia nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ka resiny avokoa na ny fahafatesana azy. Ary azontsika ny famonjena ry havako, isika izay mino an'i Jesoa Kristy. Noho izany, mpandresy izy, isika ihany koa izany dia mpandresy. Araka ny teny amin'ny Romanina 9:7-30, manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika. Manoatra mihitsy ara ozy atao amin'ny teniny ato. Ry havako malala, isan'andro tsy androany ihany. Dia aoka ho tsahivitsika fa mpandresy isika. Vao mifoha maraina isika, aoka ho tsahivitsika fa mpandresy isika manoloana izay rehetra mety lalovantsika na izay mety ho lalovantsika. Tsy androany ihany ho ia. Tsy androany ihany noho ny tompo. Vao maraina ry havako rehefa nisainany amin'ny Pasika fandresena dia tamberimberina ato anatiko foana hoe tsy androany ihany. Tsy androany ihany ry havako malala, fa isan'andro dia efa voasoratra fa mpandresy isika. Mahereza sy mahatanjara ry havako malala. Ninona zavatra lalovanao androany, ninona zavatra mafy mety eritreretinao hoe hiaretanao, dia tady idio ry havako malala. Tady idio fa mpandresy isika rehefa voasoratra izany. Koa ho aminao mandrakariva ny tompo, ary iza ny ampatsiahanao foana fa ny fandresena efa nobatainao. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Manaova fety sambatra ry havako malala, tain'ny tompo indrindra, ianao sy ny ankohonanao. Aleluia, amen.